Mora kokoa ny mifehin'ny doro-tanety manomboka zao araka ny fantatra nandritra ny famaranana ny atrikasa izay naritra 2 andro mikasika ny doro-tanety izay niarahana tamin'ny conservation internationale tetsy amin'ny hôtel Carlton Etsy. Vinahitana sy angadina nanana ny fahazonan'ny fitaovana vaovao ho fitiliana afo fantatra amin'ny anarana teknika hoe Firecast. Fitaovana efa nisy teo aloha manomboka tamin'ny 2008 no nisy natao hoe fanairan'afo na alerte feu nampiasaina teto Madagasikara miarahana tamin'ny Jariala tamin'izany andro zany sy ny ministera dia rehefa nahazo an'izay karazana alerte zay raha somary azavaky fohifohy dia isaky ny misy afo miseho eto amin'ny firenena zany eto Madagasikara ka manodididina ny 50 metatra tora-droa eo ny habeany dia voarain'ny satellite zay afo zay dia mandefa alerta ho any amin'ny tompon'andraikitra makasika antrosan'ny jirama any amin'ny fanjakana nanaitry ny fanjakana andoha andro trosan'ny jirama reo raha ny famaky azy zany dia ao anatiny zay trosan'ny jirama zay reny hoe jirotsy voalohany amin'ny ministera sy maro samihafa reny ao anatiny zany ny subvention maro samihafa izay rehetrarehetra zay tao anatin'ny négociation dia nahazo fanekena avy amin'ny tantana avokoa nanoloana zay dia izay zany nanapa-kevitra hoe tokony avoaka tao anatin'ny réanimation am'izay ny jirama satria efa nahazahoana an'izay zavatra nangatahany zay dia zay natonga nianylazany hoe zay tsy grevy aloha mandra-pahitana isotra fa tanterahan'ny fanjakana reo zavatra nangatahany ireo amin'izao fotoana zao dia tsapanay fa efa tanteraka avokoa reo. Tokony efa iova araka izany ny fomba fitakiana ataony ireo mpiasa hoy ny fanazavana. Consommation any mbola amin'ity taona ity zany io mbola tsy lanina io 7 millions d'ariary ko no tapana rano. Ty ny cash power ny cash power ny ty dia tsy azona reo tapana zany. Mazava ngamba zany. Sonareo mihitsy manapaka an'izany. Tongona aloha natateraka amin'ny addiction rehetra reo io moanareo io responsabilité nareo zany fa tsy anay zany. Taorin'izay nanantona sy nanazava ny antondihany tamin'ny mpitandro filaminana ihany koa ny tompon'andraikitra teo anivon'ny orinasa Jirama mialohan'ny namahana izy ireo ny tranonjiro. Noho ny fiakiana ny seranam-piaramanidina sy ny tobo miaramila nefa toerana tsy mifanalavitra ny seranam-piaramanidina ihany no tsy maintsy ametrahana an'ilay tobo vaovao. Tobo manaraka ny fentra ilain'ireo miaramila ihany koa ity tobo vaovao ity. Fisian'ny prérefi sy bani moa zany dia tsy afa-misaraka satria ny bani mpitondra roplanina ary ny premier refi amitaingina azy milatsaka ny elonaina. Ny roplanina nefa tsy maintsy akaiky ny aéroport. Inona ny antony ilanan'ireo ao anatin'ny stratégie raha zao tontolo zao dia ny aéroport international ny renivohitr'ny firenena anankiray ny zona stratégique voalohany indrindra satria eo ny mety hatongavany fahavalona. Noho zany tsy maintsy harovana io ary eo koa ny évacuena ny olona rehetra raha ohatra hoe atsika zao manao sommet zao dia ny évacuation tsy maintsy avy amin'ny aéroport international. Ka izay no mahatonga azy hoe stratégique tsy azo esorina amin'io faritra io zany le camp miaramila. Ity no Boeing 737-800 Boeing vaovao ampanofaina indray ny orinasa Air Madagascar. Fiaramanidina mitsitsy nefa manara-penitra izay no ambety tenin'ny filohan'ny filan-kevim-pitondrana ny orinasa. Ity Boeing 737-800 ity no isan'ireo anandray ny mpitantana ny orinasa anarenana indray ny fidiram-bolan'ny orinasa izay efa latsaka anatin'ny fahatsiantoka. Raha ny voro voalohany ny filan-kevitra conseil d'administration ny Armaty dia natany tsara zay hoe azava aminay tsara hoe ahoana ny économique an'ity aéroplane ity hoe azava aminay hoe inona ny tetika ho aiza izy io inona ny recette andrasana ary tsy nanaiky mihitsy zahay raha tsy afa-potateraka hoe hitondra soan'ny compagnie zany hoe hitondra bénéfice an'ny compagnie ty an'ity fa tsy ho vesatra indray ho an'ny compagnie. Ministera no andrafitra io vomera manokana maliotena misahana amin'ny fifidianana fa isika rehetra reo sokajin'olona zay nitany saiko teo nisy ny fanontaniana teo hoe efa nisy iny volavolan-dalàna proposition de loi avy tany amin'ny assemblée ho raisiny iny ary tsy maintsy hojerena akana hevitra andray andreo fiarahamon'ny pirenena koa zany raisina ny hevitra zareo
tsy isy a ho atao ohatrany hoe amaivanina zany ny hevitry ndray mifanaraka tsara amin'ny voalazany lalam-pifidianana ny didim-panjakana larina 5 2 noraisina tamin'ny volana febroary 5 didim-panjakana izay mamaritra ireo manam-pahefana ara-politika afaka manatrika ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana farany natao teo. Tao anatin'io listry 2015-142 io a ny ministre membre gouvernementa ny solombavam-bahoaka no zaza dia solombavam-bahoaka sy ny membre gouvernementa dia afaka manao fampielezan-kevitra. Io a tiako hitolera fanazavana farany mikasika an'ilay hoe autorité de la chose jugée. Ny autorité de la chose jugée topoka dia tsy miatra amin'ny acte réglementaire sy législatif na ataontsika hoe zany fa ireny a dia le ataontsika hoe principe de parallélisme de forme